Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Tonga amin'ny fandarana oaitsika eto amin'ny Alliance 92, fandarana hiarahana amin'ny talehan'ny famoahan'ny gazety Courrier de Madagascar Franck Ramarsona. Miarabanao Priscar, miarabako angampiantsika amin'ny androany ity. Ye, tapitra sa ty ny herinandro Franck Ramarsona vitabe any zay zavatra anseho teo amin'ny firenena zay raha iny herinandro iny fotsiny jerevana ndray mpimaso ny zavatra tsapa aloha. Franck Ramarsona tsapako manokana dia hoe ny eo amin'ny sehatra tsy niankina dia tena miezaka hatrany na eo ary ilay krizy tsy kely soroka izy miady amin'ilay hoe fampandrosoana. Tantika zany amin'ireo karazana sehatra samihafa toy ny salon de l'habitat ihany koa ny ry zareo syndicat ny indostrie malagasy koa eo amin'ny ankilany andray ny resaka politika dia moa zany efa mba tsy tenenina efa tena makaleo an'ilay hoe olon-tsotra fa ny zavatra tena hoe anisany ihany koa mitahana ny la rehetrarehetra zany dia ty resaka fandriampahalemana raha reo telo reo misongadina aloha zao no resahana ao anatin'izay hoe niseho tao anatin'ny herinandro zay fahitan'ny Courrier de Madagascar. Raha bangoina tokony ange zany resahanao zany Prisca dia resaka fitantana daholo zany hoe ilaina le fitondrana tsara tantana. Mankosinao hoe miezaka ny sehatra tsy miankina, tsy mandeha ny sehatra tsy miankina, tsy afaka mandroso raha tsisy fitondrana tsara tantanao, hoe mandeha amin'ny laony daholo zany ny resaka ataontsika hoe fanaran-dalàna. Manara-dalàna tsara ve zany ny tsirairay na zany amin'ny lafin'ny fandriampahalemana, lafin'ny fitsarana, lafiny koa zany amin'ny fiarahamonina amin'ny hoe ny fampiarana ny teti-bolam-panjakana, satria miankina tanteraka amin'izay hoe fitondrana tsara tantan'izay na zony sehatra tsy miankina miroborobo naiza zay misy azy. Ary azadiny fa ny création de richesse fositsika dia avy any amin'ireo orinasa tsy miankina ny betsaka ary koa avy politika akapobeany izay hitondrany fitondram-panjakana mendrika tsy anatin'ny tsy manao kototo amin'ny ataontsika hoe tontolo ny toe-karena amina tany ray zay te handroso amin'ny fampandrosoana koa zany. Zay zany tiana ilazana amin'io hoe bangona satria mifampiankina ireo na ny insécurité na ny ataontsika hoe ny fampiarana ny lalàna na ataontsika hoe teti-bolam-panjakana sy ny fampiroboroana ny secteur privé eo amin'le fahaizana tatana firenena ray dia mananao zany politika marapototra azony hoe ny sarambaben'olona sy ny sarangan'olona mivelatra ary anisan'izany ny politika ekonomika. Ka hijanona eo ihany Franck Ramarsona reo zao misy sehatra maro izay anasehoany ireo mpandraharaha ny fahaiza manao. Io zao ny ataontsika hoe politique de l'habitat mantiana lazaina atao satria misy ny salon momana ny fanaovana trano zany ny salon de l'habitat fitsika. Io zany dia mifampiankina koa amin'ny politika maromaro ohatra ny politika energetika hoe tsy afaka manorina trano ianao raha tsy manambola. Dia misehatra mifanao ataontsika financement ve mandeha amin'ny laoniny hoe afaka mindram-bola ve ny tsara-mabao. Eo ihany koa ny politika mifanana tany mandeha amin'ny laoniny question foncière. Eo ihany koa zany momba ny hoe fampidirana amin'ny jiro sy ny rano. Ary anatin'izay dia mifampirindra an'izay dia hoe misy ve zany ataontsika hoe politique d'urbanisation zay ataon'ny fanjakana ataoko nga mafa fampiankina daholo rehetrarehetra reo fampiankina reo ary ataontsika fa ny politique de développement anatina sehatra ohatran'ny ataontsika anatina tanàna miankina amin'izay karazana hoe fifehezana ataontsika ny fanazarena ny tany ny aménagement territoire. Ka io angamba mba hoe misy ezaka ihany hitantsika na dia mbola lavitra azy mataony ataontsika vice primature momba ny aménagement territoire rariny dia rariny mihitsy moa raha napendrekana amin'ny aménagement territoire ny filazana hoe ny fampandrosoana sy ny fanazarena ny tany dia départemental. Ataoko zany fa amin'izao salon zao dia tokony mandeha mijery eny zany ny olona hoe ahoana tokoa moa zany zay tsy misy famelaraberankevitra eny hoe mieno anakaiky tokony andraikitra zany dia manontany ary koa ataoko koa indrindra ireo hoe misy banky maromaro misy sehatra fampindram-bola zay tokony iarahana miasa miaraka amin'ny vahoaka zany miaraka amin'ireo sy zay manataontsika hoe titre de propriété
azony manao nyty politique de logement zany. Ny politique de logement ma tsy hitanao tsara fa tsika moa tsy te verina tamin'ny taloha misy 35 000 logements, misy avatra misy relance zay atao misy rehefa mandeha teniteneny teny français que le bâtiment va tout va ary zay hoe zany zao no ataotsika mizoton fa azadiny fa ireo zay mba afaka no épargne eto Madagasikara dia ny zavatra voalohany nataony dia manamboatra trano. Ary tokony ngamba fa le secteur ny logement habitat dia atao tokony ngamba fa isan'ireo mizay za tsy midena mirobo fa mandrofo ary kio tsy atalakory ny banky isakin'izay publicité zay atao dia io ny isan'ny voalohany aloha azahoany ny client momban'izay. Ny teny motsika teo hoe fampiankina daholo ny rehetrarehetra raha manana fahefana mividy anangana trano misitaka kelan'ny ato amin'ny arivotsika ary betabe koa moa ny fantatritsika reo hoe olona zany tsy eto ampovoanety tsony no manangana trano fa mba misitaka eny amin'ny 10 kilometatra eny fa le fandripahalemana koa io koa zany anisan'le hoe tena mampirikotitra mihitsy zany any tsirairay tsy matory andramanalina mihitsy moa ny andrombasim-pokon'olona miasa ny ry zareo amin'ny misahana ny asa io koa moa miezaka trano fa nahavariana tatoato tamin'ny herinandro iny Franck Ramarsona somary be resaka kely eto dia hoe maro ireo olon-tsotra société civile vondron'olon-tsotra manomboka mampiakapeo ihany koa ny zavatra efa hitanao moa zay anao hoe ny fanaovana trano ny olona miorponena dia misitaka amin'ny tany-dehibe ny eto Antananarivo manko angamba resahako kely satria efa nisy ny politique natao hoe politique du grand tanà dia tokony agglomération zany natao zany hoe sika mba tanàna tokony hoe grand tanà zany manko teo dia hoe Antananarivo renivohitra dia ireo commune manodidina takony Sabotsinamena, Anjeva, Mbomalaza, Bodratrimo, Kadinanjina, misy commune 12 na 10 tokony zay natao hoe grand tanà satria misitaka makany daholo le olona. Ny fanontaniana napetraka dia fanontaniana mazava tsara tokoa hoe misy hoe fandripahalemana zany raha mitaontsika misitaka ny olona satria amin'izao fotoana zao dia mikolay mihitsy hoe tsisy zay tsy vakitrano zay misy na ny eto Antananarivo na zay manodidina ary zany dia noho ny crise économique aloha ny voalohany ary koa no ireo zay 10 sy zay retsika farany teo ngamba reny hoe atakina banky atakina reny lehibe fambotso zay fantatra fa na mbola mandeha zany fanadihadiana dia mifandrivotra ny ataotsika ny agent pénitentiaire sy ny gendarme sy hoe maninona misy basy mandehandeha dia eo zany misy ataotsika fiahahina mba tsy lazana hoe manondro olona isika hoe fiahahina nyreo agent pénitentiaire hoe torao ihany mamoaka mikadra dia avy eo mamerina azy ny alina dia mamerina azy ny tondro dia mifampizara ataotsika mifampizara butin zay no zavatra miseho aloha la mangazety ary zavatra fanontaniana mipetraka dia ny hoe maninona tao anatin'izay 10 re nisy hoe fifamoahana an'ireo katsaka hoe nahazo fahafana vonjimaika dia le olona satria izay manko mbola fanontaniana mpahaingom-be lehibe hoe maninona le atao hoe Rasolo Stefan le tsatra tsy adana no hoe navoaka nefa ny nanana prison perpétuité zany ka eo zany zay zavatra zany izenao hoe ka ho ale olon-tsotra tsy isy fatany zany non le tiako lazaina aminao nge dia no hoe tsara ihany misy fanazavana hoe nanina ny journal de italienne fonja zay ve ny antony sady koa sa disciplinairement ve satria sa efa nazita ny taonany koa izy tao amin'le orinasa ngamba zany tsy fantatra ho zany fa ny zavatra ny ntaontsika hoe ny fanandrify fotsiny ve zany sa hoany ny zavatra manaraka tenenao dia hoe any alavitra any any atsimo manko ny tianao resahana mampiakapeo société civile ny zavatra voalohany aloha dia ny hoe io zavatra lazaina fa hoe misy vonomoka zay manko ny tianatiany lazaina génocide io raha atao hoe teny frantsay zay zany ny tiany sasany lazaina fa ny fomba fanaovana ataotsika répression amin'le hoe sy hoe fandronganana ireo dalo dia toy matoko takany reny ady maharamila reny mihitsy satria
lance roquette no ampiasaina fitaovana mahery vaika no mandeha am'le izy ary zavatra zay nolazainy sy manapaizina maramila am'izay no miresaka mahay an'io voa tamin'ireny école na de hoe misotsorono ary tany hoe Saint-Cyr tsy laza ny anarany zareo eto ary mivoaka koa any amina fanadiadiana any amin'ny akademia hoe inona mizavatra mitrango atsimo tokony maheritreritra ihany le fanjakana am'izay satria hoe efa misy miteny zany sur le plan technique opération na maintien de l'ordre farasantsika teto opération na sécurisation zany hoe opération zany de police de lasa mivadika opération de pacification militaire de eo zany tokony hoe ananganana an'le atao hoe commission d'enquête mihitsy le commission d'enquête mihitsy mandehany tsimo hoe sao de olona tsy manatsiny sao de zavatra hafa no atao any fa tsy hoe fanonganana talo fanatsia raha amin'ny filaza zao mijery no zao reny amin'ny kasety any velany misy manao propagande mihitsy ary manao conférence any velany hoe any Madagasikara de fanonganany olona amin'ny anarany ataontsika hoe tombontsoa ary économique tombontsoa manokana zay mpitona sasany zay zavatra hita zao re zany tsy miteny an'izany eto kotsika presque de hoe njerena an'izay rapitso hoe tonga ataontsika hoe divulgation de fausses nouvelles fa misy réalité zay vakina misy réalité zay hita ary tokony ngamba fa tsy tafilitra am'le lalàna mifehny seraserako izy zavatra rehetratsika anao an'izay manakambarangaina momba an'izay manakambaraina satria somary gaga ihany am'le communiqué namavoaka ny ministère ny communiqué moa zany lasa raha mijery le antéténon de entité républicain malagasy de ambany misy hoe ministère de la communication de ambany ministère de la communication misy hoe commission nationale de CSA ninaran'izy tao mahavarina ihany manko le communiqué satria voalohany aloha zany le ministre manao communiqué de sady manao communiqué menarany io ministre no président comité national conseil audiovisuel ny zavatra tena izy de hoe misy fahatosoana goavana mihitsy ny nanomezana ny président sy ny commission nationale ny audiovisuel amin'ny olo-mpanjakana ministre de surcroît ny zavatra izy tena hoe sady juge le parti le olona de zavatra magaga hoe raha ny andafy zao manao communiqué ohatr'ireny lazy hoe zao ny lalàna misy zao ny mission azonay ny voalohany aloha ny filohan'le CSA raha ny Frantsa de olona indépendant nommé par décret ny président de la République ary sur proposition du premier ministre ary ny directeur général du CSA sur proposition du conseil économique et du conseil audiovisuel sur proposition zany DG fa ny premier ministre no conseil du ministre ny décret manenty azy ny zavatra tiany mifatarina de hoe re olona ao anatiny io zany tsy maintsy mivoaka fa manao communiqué ka manontany fotsiny ay hoe le communiqué mivoaka zay mifangaro sady mifangaro le ministre mifangaro le flou ny rahana aveo tam'ireo de ataoko ngama fa zay fifangaro ny zavatra zay nataoko tsika tamin'ny voalohany hoe mifampiankina hoe mba misy fitonana tsara tatana veto raha zay aloha fijereko azy de tsy misy ny zavatra anankiray farany hodiniantsika eto amin'ny oatsika Franck Ramason Courrier de Madagascar de le ty resaka démocratie ty Franck Ramason tena roitina vy roitina vanana tsy tatsony fa samy manana fahamarinana na ny avy eto toerana na ny avy any velany zavatra mampahelo fotsiny na ny frantsay na ny amerikanina dia le fanomezana lesina démocratie zay foana no problème ka zay indrindra mantsy ny tena tiako tongavana hitanao zany resaka frantsay aloha resahako hoe vitsy eo izy ny France Afrique izy any Sénégal tonga ny Kinshasa ndray Andriamatoa Hollande de manome lesona Andriamatoa Kabila marina fa hoe démocratie aloha zay vao fampandrosoana ahoana moa ny sin'ny démocratie hoe mandroso raha tsisy aloha mifampandrosoana zay mbola débat zao averina ndray eo fa tsy raha misy manko mifampandrosoana de tsy maintsy misondrotra eo ny arikarena nyreo classe moyenne ka raha misondrotra ny arikarena classe moyenne dia afaka mampandroso ny démocratie zay io zavatra tery maray zay ny frantsay ny américaine ve afaka manome lesona ny frantsay zao de la France coloniale taloha zany hoe zavatra zay nataony tahirany Afrika dia tsisy manatany zay ataontsika hoe sononobe ny démocratie tahaka zany koa ny américaine na ny Afghanistan na tany Irak na tany Vietnam tanao zao fa mbola misy Guantanamo mbola misy zao le maramila le hoe namoaka ny tsy amaratelo ny ataontsika Wikileaks tanao manjo azy am'izao fotoana zao de mbola misy zany zavatra zany le famezana lesona zay ngama tokony ajanona kely marina fa iran'ny Afrika misy natao pouvoir kleptocratique atika tsotsotra de le hoe mpangarom-posy azava aloha fa sao diveo ndray tsy azon'olona le mpangarom-posy de le hoe maka onantsy ao anaty filany mameno ny posiny ary kio zany hoe
manao pillage, mpanao trafika. Zay ny endrika ny fitondrana ankehitriny iray Afrika. Raha zany tsika tsy ataontsika hoe classen'olona isany gistre eo amin'ny lafiny ataontsika hoe lutte contre la corruption. Raha zany tsy classena exception amin'le hoe ambany dia ambany pireneny croissance économique 2,8%. Ary ny tena marina dia ny hoe mbola gaga zany amin'ny PNUD hoe nisondrotra budget ohatra momba ny éducation santé raha tamin'ny 2009 izy 134 millions de dollars, 285 millions de dollars, anefa mbola betsaka ihany ireo ohatra amin'ny éducation mpianatra, mbola vitsy mpianatra hoe scolarisable fotoana. Inona mahatonga an'izay? Zay tokony tsy mora hitana vola aloha. Zay aloha démocratique ary tsy mahagaga raha ohatra any province, tsy mahagaga any Tomasina, tsy faly hoe tsy misy fiantraikany amin'ny mihitsy reto exploitation na richesse nationale, l'exploitation na bois de rouge tsy miverina any aminy fa toa be olona loatra le migalabona, be olona toa le ataony olona prédateur am'izao fotoana zao dia manjary zay tahiteny marina nefany am'izao fotoana zao na gazety na olotsotra dia atao atsonany amin'ny gendarme sy tribunal am'izao fotoana zao. Zany zava-misy am'izao fotoana zao. Zany hoe am'teny kely fotsiny reto namantsika natsona tao midi sy la nation sy le gazetiko fa tsy mba miray feo am'ireo ihany satria hoe misy koa hoe valandresaka presque misy olona miteny dia ianao zany mirapporte zany hoe averina fotsiny le hoe zao zany tenen'ny lalàna fa izy milaza hoe le mpanao gazety inzay no atsona mandeha any amin'ny gendarme manazava ina ny antony fahatany fa le olona miresaka zany hoe rehefa miteny masiny CNCA hoe milaza hoe zay tsy manao censure ny ministre karazana censure ke zany. Zareo ve Franck Ramarsson aloha samieritreritra daholo mandritra nyity roa andro hiala sasatra ity dia io teo indray ny toy any amin'ny latsinainy. Zay nataoko hoe ianao hoe rehefa tonga ny farany herinandro dia samy misaina dia amin'ny latsinainy zany hitantsika indray na ny zava-kikango sy na vahaolana entina kosa eny vahaolana aloha fa dia 8 ao zany zay toy. Andram-piona Franck. Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92.